Fa totosany zoma 13 novambra lasa teo ny famerenana ny fifidianana ho an'ny ben'ny tanàna tamin'ny faritra maromaroka isan'izany ny tao ilakaka tamin'ny akabeany dia nizotra araka ny tokony ho izy ny fifidianana izay naverina izay fanazavana avy hatrany. Mbola nisy ihany ny lesoka vitsivitsy nandritra ny fanomanana sy ny hevizotry ny fifidianana ben'ny tanàna izay naverina tao amin'ny komina ilakaka ny zoma lasa teo na izany aza nefa dia nizotra araka ny tokony ho izy ihany ny fandrazam-bato araka ny fanazavan'ny prefet ao Iosy. Raha ny vokatra vonjimainka tsy mbola ofisialy dia mitarika ny taon'ny kandida ny antoko SVM tamin'ity fifidianana ity. Nanaraka azy kosa ny kandida tsy miankina Nono Jupiter avy amin'ny fikambanana tsy manavaka izay misaotra sahady ireo mpanarady sy ny mpifidy azy tamin'ity indray mitoraka ity. Toerana manana maizy azy te andohan'ny lakaka ty fa noho ny fitantanana ny fidiram-bolana ty toerana ty hatramin'izay tsy nety dia nanjary ankilavao nanjary tsy nety ary nanjary nisy fahatarana ty tanàna nandohan'ny lakaka ty dia hoe izany ao tanterahana daholo ireo projet rehetrarehetra zany izay napetraka.